raha rahampirenena saika potika i Madagasikara raha tsy teo ny mpanohitra. Député teo ministre famitana ny vahoaka mpifidy izany hoy ny General Ramakavelo. Tanora sy ny asa tsy misy politika mazava avy amin'ny fanjakana. Amkafaliny indray ary tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabako anao amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny pejy fampalalam-bavao ny MBS alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra ny taona 2024 manolotra ny araba ary tompoko lasy sy tompoko vavy. Etsika anomboana ny vavao ary amin'izao alina izao dia tapitra tokoa tapitra omaly ny 3 andro nampanantenainy filohan'ny Repoblika fa ampidinana ny vidin'entana eto Madagasikara raha tsy ahivitsika tokoa dia nandritra ny kabary izay nataony ny alahady lasa teo dia anisany nanamarika indrindra ny filazany fa isy ny vahaolana horasina dia ny fampidinana ny vidin'entana eto Madagasikara ao anatin'ny 3 andro tapitra omaly ary izay ny 3 andro. Aiza ny vidin'entana eto Madagasikara nisy fidinany tokoa ve nanajany teny nomeny tokoa ve ny filohan'ny Repoblika. Nzavandray Mahefa sy Tahiriny aina no mitatitra amintsika ny andindin'izay ato anatin'ny ity fanadihadiana ity. Dila omaly ny 27 ora izay fehi-potoana nomeny ny filoha Rajoelina hampidinana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Raha nitazana teny an-tsenandroany aloha dia mbola saika tsy nisy fiovana akory izay vidin'entana izay. Nisy ny fivoriana izay nataon'ireo mpandarasy ny tompona andraikitra omaly atetsy amin'ny hôtel Lanosy saingy tsy nahitam-baolana aloha hatreto. Toa ny fandravana governemanta indray aza no nisy ka ny fampandehanan-darasy isa no ataon'ireo minisitra tokony isahana izany. Tena miakatra dia miakatra mihitsy ilay vidim-piainana indrindra fa ilay zavatra ilain'olona andavanandro menaka ny surtout ny charbon dia izay miakatra ilay vidim-piainana fa miankina amin'ny tsirairay hoe inona izany no tokony ho ataony fa tena hita hoe mitraikany anaty filan'ny mponina ilay izy fi ny olona tsy vetivetika aloha dia nena satria raha miverina mividy an'ilay zavatra ilay olona dia mbola mividiny ihany mbola ilay fiakarany ihany fa ny tena izay ny filoha fa tsy fantatra izay ezaka ataony hoe tena vetivetika ve ilay fanovana sa elaela. Tena tsy nahitana fiainahany mihitsy vao matsara ny eo ihany ny eo vao matsy ampitombo ihany. Tsy afaka tsonyko zavatra tsika ne manafatra foana fa tsy manondrany dia faible be ilay izy dia tsy sepitra io fa tsy maintsy ohatr'izao foana io raha tsy neto anatiny mihitsy mamboly tsy mahatoky fa ilay izy nge lasa ny mivahiny mahazo tombontsoa amin'ilay izy ilay vahiny manafatra entana. Ity aminay aloha mbola tsy misy fianala izy satria efa nahazo entana tamin'ny herinandro iny daholo ny olona dia mbola tsisy fivany ity aminay satria tsy afaka monantoka ny olona. Ny tsapa dia toa fampandrina ny sain'ny malagasy fotsiny ihany sy mifanapa-kevitra kitaitaitra ny olona izay ny filoha iny. Dia raha malala mantsy fa tsy ho tanteraka ao anatin'ny 3 andro izany ny fampidinana ny vidim-piainana hany ka ny izahana nosaromana tamin'ny fandravana governemanta indray. Azo antenaina ve izany fa ny fandravana governemanta no ampidina ny vidim-piainana? Raha tsy ivana dia efa nisy ny fitazomana ny vidim-bary sy ho 500 ariary ny 1 kilao tamin'ny alalan'ny SPM tamin'ny taondasa saingy tsy naharitra izany. Raha fitinina izay rehetra izay dia amin'ny alalan'ny kitaitaitra sy fampanantenana trano sy no vahaolana etin'ity mpitondra ity mamany ny olana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Move mbola azo itokisana ny filoha ankehitriny. Raha izay ny mahakasika ny vidin'entana eto Madagasikara raha nihita aloha izany tao anatin'ny fanadihadiana dia saika tsy nihidina avokoa ny vidin'entana fa ankoatr'izay dia mihabetsaka ihany koa ankehitriny ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Misy amin'izy ireny anefa no tsy misitraka ny zo sahaza azy ao anatin'ny tontolon'ny asa. Mbola tsy misy raha teo ihany koa moa ny politika mazava entiny mpitondra fanjakana nomezana sehatra bebe kokoa azy ireny. Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny tanora moa androany ny avy eo anivo ny sindika ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny SVS na ny randrana sindikaly izany. Mbola Nzavandray Mahefa sy Tahiriny Anatrany. Ahina mafy no avy ny tanora malagasy ankehitriny. Miisa 10 isan-taona izy ireo no miditra amin'ny sehatry ny asa. Maro amin'izy ireo anefa no manana olana hidirana ao amin'ny tsenan'ny asa ara-dalàna. Marihana fa taorian'ny fanisana ireo olona tsanasa eto Madagasikara dia maherin'ny 4 tapitrisa ireo tsanasa ankehitriny ka ny 70 isan-jato amin'izy ireo dia tanora avokoa raha nitatitra nataony Veritas Madagasikara tamin'ny alalany tetika samiasa. Raha misy anefa ny asa dia betsaka amin'ireo tanora an'asa no tsy misitraka akory ny zony araka ny tokony ho izy.
saika nirohatra tamin'ireny orinasa mampiasa olona maro ireny izy ireo toy ny call center sy ny orinasa afakaba izay maherin'ny polisan-jato raha ny atotanisana avoaka ny randrana sindikaly. Ny tontolon'ny asa zany amin'izao fotoana izao efa ny jeune no miandraikitra azy. Ny olana nefa ao anatin'izay dia lasa tsy mbola mazava tsara ny politika ny asa eto Madagasikara, indrindra fijerevana an'izay le hoe ny tanora izay, satria mbola mipetraka foana le ao anatin'le izy hoe zaranareo aza misy asa dia lasa entina ndray aza ny tanora amin'izao fotoana izao entina aniliana ireo izay efa manana expérience. Inona ny tiako atongavana dia hoe tokony ho jerena tsara zany ao anatina politika mazava ny fanjakana hoe ny tontolon'ny atanorana zany amin'izao fotoana izao miditra ao anatin'ny sehatry ny asa. Tokony misy zany fijerena ny politika nasionala io amin'izao, satria ny amin'izao mbola tsy nitodika tany amin'izay mihitsy mijery ny budget zany ny ministertsika ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manana budget ngeza be mihitsy fa eo tsika mipetraka hoe mba manahoana no haniny amin'izay budget zay firy mba tokony hijerena ho any amin'reto tanora reto ao anatin'izay le hoe mahazo asa izy fa le asa kosa nefa tokony mifandraika tsara amin'ny vidim-piainana sy ny hery avoakany sy ny vokatra vokariny. Tafatsangan'androany moa ny fikambanana ny tanora syndikalista eo anivon'ity sindika ity. Tanjon'izy ireo amin'izany ny ampahafantatra ny tanora ny zo tokony hosotrainy ao anatin'ny tontolon'ny asa fa ihany koa ny mba tokony hijerevany fanjakana azy ireo manokana. Indray mbavary eo amin'ny vavaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia vehivavy iray no nitsoraka tetsy amin'ny lakan-drano tetsy Ambohida akadin-dramamo any Androany. Nikasany hamonon-tena moa izy tamin'izany fihesikana nataon'izany saingy avotra soamantsara ary efa nentina niazo ny hopitaly ny atoandro teo. Tsikaritra fa lasa miverina tato ato ny tranga toy izao. Vao ny farany herinandro teo tokoa mantsy no nisy lehilahy iray voalaza fa nitsoraka tetsy amin'ny tetezany Behoririka raha ny fampitam-baovao. Misy ireo toerana voamarika manokana anamorana ny fiasan'ny satelita eo amin'ny fijerena ny taotsaryn'ireo toerana samihafa eto Madagasikara. Efatra amin'ny volana Jolay teo no nametraka izany teo anivon'ny foibe taotsaryn'i Madagasikara malagasy na ny FTM izany. Valopolo ireo toerana akendrena ametrahana izany raha toka efa tontosa ny tamin'ireo 520 indrindra tao amin'ny faritry Diana, Sava, Sofia ary Boeny. Isy ny fanaraha-maso manokana ahafahana miaro ny fotodrafitrasa efa vita raha ny voalaza ny tale jeneraly ny FTM. Fa anisany miantoka ny fampandehana andraraham-pirenena ny mahakasika indrindra ny fandoava-ketra saingy maro amin'ny malagasy amin'izao no tsy dia manao izany ovain-dondraraha loatra noho ny tsy fahafantarana ny tsy fisian'ny tamberina andraikitra manoloana ny fandehanan'izy ireny. Ando miaratiana Mathieu Prince. Nametraka paikady ny teo anivon'ny fitantanana ankabeny etra ny amin'ny fanenjehana ireo mpanao vente en ligne na ireo mpivarotra anaty tamazotra ny serasera manoloana ny fitombona avo roeny ny tsy fandoavan-ketra. Raha nambarany mantsy ny 700 hatramin'ny 900 ny aba dia tsy misy mihitsy anaty kitapom-bolam-panjakana ary anisan'ireo ny mpanao vente en ligne. Nanambara nefa ny filoam-pirenena nadritra ny kabary nataony fa azo ataony manao ity asa ray ity raha naneho ny heviny mikasika izany ny tenany efa maro atao ireo mpisihatra amin'izany ankehitriny. Anisan'ny mampiodina ny raharam-pirenena noho izy miantoka ny fidiram-bolam-panjakana ny etra. Maro amin'ny malagasy anefa ny malaina amin'ny fandoavan-ketra misy mihitsy ireo tsy mandoa. Eo ny tsy fahafantarana ny mety ho tombontsoa raha manao izany ny tenany fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny tamberina ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny fandehan'ireo vola. Ny atao hoe etra dia adidy anasoavana ny tanin-drazana dia anaovana anatsarana mpiara-monina zany ny foto-drafitra asa takoloha mankany amin'ny fanjakana fotsiny le azatao hoe makay any eliana makay any eliana. Izy raha ohatra ka izy tsy maintsy lalàna tsy maintsy aloha le hetra zay mahazaka mandoa zay tsy mahazaka misy dia misy problème sarotiny satria tsy maintsy takina le hetra rehefa fotoana le izy arakaraka fanarahana amin'ny fanjakana. Ohatra hoe isantao aloha na hetra tsy maintsy aloha le hetra isataona. Ny fanjakana zany no manodina an'izay fa tsy fatako. Ka ny hetra nge dia miverina ho anao ihany ny hetra izay tena izy. Rehefa mandoa hetra ianao zany dia ho anao ihany karakarana amin'ny manodidina. Tokony ny fanjakana zany tokony manao zavatra betsaka
eo amin'ilay manodidina indrindra ny fokotany satria any fot fa tsy tokony teariana be ny olona koa amin'ilay eta satria izao le vaninandro sarotra be zao dia tokony mba hoe aletahana koa le etra eo amin'ny ohatra hoe hieta tany hieta trano fa tsy hoe mivangana be foana. Fantatry ny olom-pirenena ny mahazava-dehibe ny fandoavan-ketra saingy takiana kosa ny sy ny mangarara amin'ny fampiasan'izany ary mila ho fantatry ny vahoaka nambaran'ireo olom-pirenena hatrany fa tokony hisy ny fitsinjovana ampiainana ny etra aloha amin'izao vanim-potoana ny krizy izao. Izady koa moa tsy mikaikaiky manoloana ny faharatsian-dalana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy an-tanan-dehibe irery ihany fa amin'ny lalam-pirenena ihany koa dia saika mitondra fiasana avokoa manoloana izay faharatsian-dalana izay indrindra ho an'ny mpitatitra sy ny mpampiasa ny lalana. Tokony hisy ny fanamboaran-dalana izay antoky ny fampandrosoana ho ny fanazavana mialohan'ny idirana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tsy hitara ny fahasimbana sy ny fahavoazana mitarika ho an'ny mpampiasa ny lalana. Ando miaradina Mathieu Princy. Mamiteny moana ny faharatsian-dalana eny amin'ny lalam-pirenena raha tsy laza fa tsy ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina eny. Torak'izay ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an'Antananarivo sy Ambanja. Potika tsy misy azo raisina ahina trano ny taranjany ho ireo mpampiasa lalana raha tsy misy ny fanamboarana mialohan'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Faritra maro no ahina itokamonina mangony fotsiny faty antoko azo ny mpampiasa lalana izay mitraika tanteraka amin'ny fiainana andavanandro. Adiny valo magnano Antananarivo Tamatavy fa zao efa tsy vita tsy efa adiny folo mahery satria le camion koa tsy afaka mandeha mafy izao alohanao fa tsy mibandalana koa tsy hoe fa nanino la ibandalana fa izy koa miaro ny anazy efa simba manko manahirana le pièce sy ny tariny ny fiantraikan'izay ny carburant manko tsy efa moatra ny fefy ny Tamatavy zany tanàna Norognandro magnorona foana ny Tamatavy le lalagna efa tombatombaky koa misy rano dia mitsambiky mikipo zany ny agnarany mitsambiky mikipo tsy maintsy varingana io na hoagny na tsy hoagny fa dia tena misy tena tsy azo anoharana mihitsy raha vao ny any amin'ny RN6 fa mahadifotra tomobile rano lavaka avy amin'ny Anantsoy surtout makany Ambanja Antananarivo Ambanja zao minimum 24 heures 26 heures raha vao misy orana izy dia efa mihoatra an'izay taloha izy anao manao 18 heures norana fa raha tsisy fikitiana iny lalana iny dia tsisy lalana aloha tonga dia tsorona ny marina tsisy lalana ao avaratra raha tsy hoe ny camion riranga fa raha tomobile oatra ny tony zany tsy antenanao andeha amin'ny lalana mihitsy satria raha ny lavaka miseseo fotsiny raha miditra amin'ilay lavaka anao dia efa ny porte bagage io no tazanao io tsy ny goudron dia efa io ny porte bagage. Tsy any amin'ny lalam-pirenena ihany faritra maro eto andrenivohitra ihany koa no miaina izany faharatsian-dalan'izany lany amin'ny fanamboarana sy fikojakojana ny simba fotsiny ny vola hoy ny fanazavan'ireo mpitatitra. Mety hanimba tômôbila raha tonga fahavaratra satria tena ratsy be mihitsy ny lalana be da be ny ratsy raha hoe partihana Tomadinky iny partihany Tosy eny koa zao misy ratsy any makany amin'ny hôpitaly any betsabetsaka tena manimba tômôbila vetivety mihitsy le lalana. Raha miasa zany ianao dia ohatrany hoe miasa hividanana pièce fotsiny kely fotsiny zany tombony ho an'ny mampiasa tômôbila. Reny lalana ireny zany any tena marina tokony hoe vao loka kely dia efa tokony tonga dia ho amboarina mba tsy hanimba anazy be da be. Raha iverenana lalana mirefa iray ala kilometatra latsaka no vitan'ny Flora Valomanana tao anatin'ny fitoanany tondrany. Isan'izany lalam-pirenena faharoa mampifandray ny Antananarivo, Moramanga, Brickaville ary Toamasina. 7.7 kilometatra ny halavan'ny lalana izay fiaraha-mahity io ny fahasimbany. Atao ihany koa ny lalana mirefa 9 kilometatra mampifandray ny Antananarivo sy Anjozorybe ary Ambatondrazaka. Lalam-pirenena fahatelo na ny RN3A mirefy 7.0 kilometatra mampifandray any Ambatondrazaka sy Andilamena. Ny lalam-pirenena fahaefatra lalana mirefy 7.9 kilometatra any vita miainga eto Antananarivo mandalo ary mipaka hatrany Mahajanga. Santonany ihany ireo voalaza ireo. Toveromomoka niezaka vita tao anatin'izay fotoan'izay. Tapitra potika avokoa ny lalana, tsy misy fikojakojana sy fanamboarana. Efa maro ny fitarainana nataon'ireo mpampiasa lalana, tao antso tany efitra fotsiny anefa zany. Tsy misy fampandrosoana vanona raha ny lalana ny potika, ka tokony andraisana fepetra faran'izay aingana. Efa misy raha teo ny vola natokana ho amin'izany, ka tsy tokony andrasana ny fanatanterahana azy. Ny pejy kolontsaina ary dia manomboka androany ary tohatra amin'ny 14 ny volana aogositra izao ny fidiovana ataon'ny foko antakarana na ny fisehana izany ao Ambilobe.
ao ampasenantenina ao amin'ny komina Antsohimbondrina no anatanterahina ny fandroana ka ny ampanjaka isa tsy miaro fahatelo miaraka amin'ny antakarana no anatanteraka izany. Mahery ny 500 moa ireo anatrika ny lanonana raha ny fanazavana. Ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia andray an-tanana ny ekipa ny Fossa Junior manomboka eto i Florian Mulot. Izy moa dia teratany Frantsay mpanazatra teo amin'ny lafiny kotrana tao amin'ny ekipa ampirenena Bariany Madagasikara tamin'ny fotoana nampanazatra ny Nicolas Dupuis. Vonina anandratra avy ny Fossa Junior izy raha ny nambarany ary anampy araka izay tratrany eo amin'ny lafiny fanatanjahantena sy fikotranana. Tsy ahivina fa ekipa na baolina kitra ny Mahajanga ny Fossa Junior izay niorina nanomboka tamin'ny taona 2012. Ny maresaka iraisam-pirenena dia ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity no hitondrana aminao ny vokatra ateraky ny fipoahana volkano mahery vaika efa nifanesy tamina firenena samihafa fa eo ihany koa ny mikasika indrindra ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fitandremana tokony ataon'ny mponina maneran-tany mba tsy hapotika vetivety ny planeta tany ka aharingana aingana ny mponina ao aminy araka ny fikarohana nataon'ny mpikaroka siantifika ao amin'ny université ny Cambridge. Nambintsubel sitraka Manurandre Malala. Miopampana tato ato ireo loza voajanahary sy ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetry ny andro. Araka ny fanadihadiana nataona mpikaroka siantifika tao amin'ny université ny Cambridge, niaraka tamin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro Britanika izao, dia hiena ny hazavana sy ny hafanan'ny masoandro makaty amin'ny planeta tany, vokatry ny setroka sy ireo fangaro samihafa avy amina fipoahana volkany ny sesy tamin'ireo toerana samihafa maneran-tany, ka ina mafy ny ahatonga atsika tafahoatra indray atsoatsy raha toka ny firehetana vokatry ny hafanambe tafahoatra aloha izao no mitranga any amin'ireo firenena sasantsasany toa ny Californie, Grèce sy Turquie ary Algérie. Rehefa tonga fotoana io dia vetivety ny fizotry ny fiparitahan'ireo gaz sy fangaro samihafa avy amin'ny fipoahan'ny volkana izay ka ny bolabola tany iray manontolo mihitsy no voakasika. Hitombo 500 isanjato mihoatra noho ny atsika efa nisy hatr'izay ny atsika isaky ny firenena. Isan'ireo fipoahana volkana mahery vaika izao ny tamin'ny taona 1970 tao amin'ny Mont Pinatubo tany Philippines. Teo koa ny tamin'ny taonjato faharoapolo izay saika nanenika izao tontolo izao ny taona 2070 ka tamin'izany dia efa tsikaritry ireo manam-pahaizana fa ny hena 4.5 degré Celsius araka ny tokony ho izy ny maripana maneran-tany. Raha ny fanazavan'ireo siantifika ny mahatonga ny hafanambeka miteraka afo mandoro any amin'ireo firenena efa voatanisa indray dia ireo orohoro-tany matetika mitranga na dia kely aza ny heriny. Tsy ho tomombana intsony araka izany ny toetry ny andro arakaraka ny tranga miseho ny loza voajanahary hafa aterany raha ny fanazavan'ireo siantifika tao anatin'ny fikarohana izay nataony. Efa tsy atao hoe ho avy intsony hoy ny fampitandremana avy amin'izy ireo ny fiovaovan'ny toetry ny andro fa efa miaina tanteraka izany ny mponina maneran-tany ary hita fa tena mihazakazaka tsy araka ny faminavinandreo mpikaroka sy mpandinika ara-siantifika azy saingy ny avon'ny heriny tokony ho tsinjovina izay tsy ahatonga izany indrindra amin'ny alalan'ny fanenana ny fampiasana ireo gaz manimba ny sosina ozone. Tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany dia nitondra ny heviny mahakasika ny fiafaran'ny fotoam-piasan'ny minisitra mandrafitra ny governemantany Tsay Christian ny solomavambahoaka Mamira Benirina. Mamintina amintsika ny andindinina izay ary Iravo Razafy Maherina sy Manorandre Malala. Midika tsy fahombiazana matona tsahatra nanomboka androany avokoa ireo minisitra rehetra mandrafitra ny governemantany Tsay Christian. Marobe lesika hita ary tsy nisy vahaolana ka nahatonga ny fitotonganan'ny sehatra maro eto Madagasikara. Misy an'ireo minisitra no tsy revi feo fa ny asa ny afindray ny salotsy ny toeran'ny filoha nanatsoina hoe super ministre no sarotiny alohan'ny tompony. Nisy tamin'ireo minisitra ihany koa ny voakehana tamin'ny fomba fitantanany toy ny fitantanana ny volan'ny Covid-19. Dia fanapahan-kevitry ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministre no hoe nanajanona araka ny lazainao teo totra ny lasa misy fehim-potoana ny fiasan'ireto mpikambana tamin'ny gouvernemanta farany reto raha izany. Dia ndeha tsika hamaky indray mandeha ilay didim-panjakana naniendrendreo voasoratra tao anatin'ilay didim-panjakana tamin'izany fotoana izany ve tamin'ny fotoana naniendrenandreo ve voafaritra ny loha izany fisina fehim-potoana iasana izany sa misy lalàna ve mamaritra an'izany sa izay ilay ataontsika hoe tsy akiteniteny any ambadika any.
hay zany tao ambadika tao a efa nioma efa samy mahalala efa samy resy lahatra fa tsy mandeha amin'ny alehantsony ndra raha-pirenena amin'ny ankapobeny. Anisany nanakianana ny gouvernement tafarany teo io ny fisian'ny ilay lazaiko teo hoe mpikambana amin'ny gouvernement efa somary mivaona amin'ny fomba fijeriny mpitondra fanjakana na somary efa rehefa miasa dia tsy mampiseho ny anaran'ny fitondram-panjakana itsony. Anisany nampiavaka an'ity gouvernement ity anamarina an'izany tsika mpanara-baovao no hoe misy minisitra tao efa mbolana maro ngitrika tsy tantaratra mihitsy dia mipetraka amin'ny fanontaniana nandritra ny fotoana maro fa nakaiza mpikambana amin'ny gouvernement, nakaiza be ny tanàna, nakaiza ny za moa mialatsivy ny lehibe mifaritra mifantatro asa tokony ataon'ireny rantsan'ny fahefanam-panatanteraka ireny a lasa filohan'ny repoblika etsieroa sa zay sa le politika mihitsy ny ao amin'ilay fisehoana i masom-bahoaka mba anana an'ilay endrika le oeraoera moa ohatra ny hitako hoe tsy tena zay loatra ntsony ny ilazana azy fa ataoko hoe nisy feo mivoaka hoe omnipresidence rehefa ny filo no hita manatanteraka ny zavatra rehetra fa tsy mitary tsy hoe mpitarika ny ekipa fa tena mpanatanteraka ny asan'ny ekipa tsirairay avy vokatra zay zavatra zay vokatra zay fomba fiasa zay dia takona tanteraka ireo mpikambana amin'ny gouvernement. Fiovampiainana mitsaratsara kokoa no andrasan'ny vahoaka malagasy. Ministra teknisianina fa tsy olona omena toerana noho ny antony politika. Ny vahoaka mandaty arina no mizaka ny tsirany aina Camilla Vonjy. Atony any faritra Bongolava ny Tsiroro Mandedy. Nilaza ny mpikambana iray avy amin'ny antokotiko Madagasikara fa miamahantra ny faritra tsy tony teo aloha. Tsy niany any anefa fa saika manerana ny nosy atao mba maso tsy hitan'ny fanjakana izay fampandrosoana tokony apetraka isaky ny reny faritra ireny. Ohatra fotsiny zany zao eo izay niresahanao zay eo atapo-tanàna Tsiroro Mandedy renivohitra. Lasa be dia be ny mpivarotra hani-masaka ho an'ny mpahitoekarena moa za tsy mpahitoekarena fa mahalala kosa sika hoe indice de pauvreté zany lasa mpivarotra ao amin'ny tombony isan'ny mpivarotra dia miamahantra zay ilay tanàna miamahantra zay ilay faritra mivarotra tsy mifamelona fa mivarotra zavatra mitovy mifamono ankoatran'izay Tsiroro Mandidy hatramin'izay tsy misy mpangataka zany fa zao fiain'ny tanàna ny Tsiroro Mandidy. Taloha koa Tsiroro Mandidy raha malaza hoe asan-dalo dia tena dalo tokoa no nisy mangala tromby fa taloha zany na mibanabany eo azy ny tranonao mandritra ny tontolon'ny andro tsisy miditra zany io fa ny omby ihany tsy aritra ireo fa amin'izao fotoana izao na dia mihidy varavaram-by aza ny tranonao dia efa misy manafika miakabaro moa teo voatsy ela mbola anatin'ny mahitany radio tsika hoe vary akotry ray kilao amidy eo amin'ny 200 ao siramamy fefa kilao no azony dia mikakaka koa zany ny any ambanivohitra tsy ny tapo-tanàna ihany tena miasarotra ny fiainana ary lasa tsisy vidiny intsony ilay vokatra. Ary tamin'ny andron'ny président Ravalomanana no nahitana hoe ao anaty lohasaha anankiray misy olona mijinja vary dia misy olona miasa tanimbary dia misy olona manao ragiragy zany hoe saison samihafa hita ao anatina fotoana anankiray satria tena nandeha ilay famokarana. Fa amin'izao fotoana izao vao mipaika ny hariva amin'ny 4 amin'ny 3 efa mamonjy fidiana ary rehefa tonga any an-trano mahandro mangazo sakafo hariva paika indray ny amin'ny 5 amin'ny dia lasa makany an-tsaha indray matory fa tsy afaka mijanona ao an-tanàna satria ho avy indray ny dalo rehefa avy eo dia matory any an-tsaha dia tena juste hoe mahandro mangahazo sy misakafo zany ny atao ao an-tanàna sisa fa dia mitaitaindava ohatra ny sobakakambodiriana ohatr'izany ilay fiainana any. Samy andro izay fanendreny ireo ministra vaovao andrafitra ny gouvernemanta noho izany ny rehetra. Ao io rehefa nilaza sahady fa mbola voatazona amin'ny toeran'ny Premier ministre Tsay Christian izay niarana nanapa-kevitra tamin'ny flo fa tafitra amin'ny fehim-potoam-piasana ireo ministra ka miandry ny fanendrena vaovao. Fanontaniana mipetraka ihany koa anefa hosoloana avokoa ve ireo ministra ireo sa misy ireo tsy azo esorina amin'ny toerany. Ponina maro kosa andrafitra ny fokotandro-polo amin'ny komina Sabotsina Miaina no sitraka fanampiana avy amin'ny solombavambahoaka voafiteny Avaradrano any Androany dia ny solombavambahoaka Adjerira Andriambolaina. Etsika tafiditra indrindra ho fanampiana sy fanalana fahasairana ny ponina amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro no antony. Andro Miaratiana sy Mateo Prince. Fitafiana, boty fotsy, fitaovam-pianarana. Ireo natolotry ny solombavambahoaka teny Avaradrano ho an'ireo ponina avy amin'ny fokotandro-polo mandrafitra ny komina Sabotsina Miaina Androany.
tsy azo ditsy hita ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka antony lehibe nanaovana izao etsika izao raha ny fanazavana ny fampandrosoana raha teo miaingany fotony tanjona ny fanampiana sy ho fanalana fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly sy ahafahana miatrika ny fiainana andavanandro. Tsy asan'ny solombavambahoaka ny atao hoe zavatra ohatran'izao kanefa noho ny fahitany tenako ny atao hoe fantrany vahoaka sy tsy fisina ary fahasahiranan'ireo ray aman-dreny tena sahirana dia mijery sy nanantona an'ireny olona malala tanana ireny ny tena dia ireny no nanampy nafahana nanatanteraka izay atao hoe fahasahiranan'ny olona izay. Misy amin'izy ireo be antitra ny zaraina botifotsy, misy ny ankizy ny zaraina akanjo, misy ny zaraina biscuit, nisy ihany koa no nzaraina an'ireny friperie ireny zany satria ireny koa no atao hoe betsaka eto amintsika koa amin'izao fotoana izao dia izay no tanterana mbola ho ataony amin'ny commune hafa ny zavatra ohatran'izao fa misy fotoana moa zany ny zavatra rehetrarehetra dia sabotsy lamena aloha androany dia amin'ny commune hafa ndraiky koa no manaraka aorianao zany. Mafampahasahiranana tanteraka ary amenom-banga izao fihetsika izao raha ny fanazavana ireo mponina indrindra amin'izao fahasahiranana menjady amin'izany tokantrano izao. Tena zava-dehibe tompoko ena maro ny fahasahiranana ny ray aman-dreny manoloana izao atom-piainana izao tena mahamaina dia fidiran'ireo zazo ireo any an-tsekoly ary misy ny tena tsy misy any ankeherana na dia ny kely nefa manoloana izao zavatra me izao dia efa mba afaka mameno ny banga izao tompoko dia isorana lehibe azy eny mafimafy ihany ny adetrehan'ny ray aman-dreny ny volan-doavana ny fidiran'ny mpianatra na dia ho any amin'ny EPP ary nefa tsy maintsy zakay izay fa dia zava-dehibe nataon'ny ray aman-dreny sy olom-bavambahoaka tsy nijery fotsiny izy andreto zanaka avara-drano reto fa mbola nanome tolo-tanana izay voatsirambin'ny tanana dia isorana azy lehibe indrindra izany. Inona koa fa rehefa voaka mvoatsarana tsara tena sambatra Madagasikara raha vodiny zao otriny ty fa tsy tavelively kina vaviny zanaka nateraka tsy avidy an'ity zay sotra dia tobovoninahitra daholo engany mbola lasa mifaratapy Madagasikara. Ankizy, mpianatra, ray aman-dreny ary ireo zokiolona no nisitraka ity fanampiana ity androany. Vokatry ny fiara-miasa sy fanampiana tamin'ireo malala-tanana na fanana natanteraka izany raha ny fanazavana sy olom-bavambahoaka tena an-toerana. Tsy hijanona fa hitohy ary hitatra amin'ny fokotany hafa ny hetsika. Tsapa kosa fa manomboka mihetsika antsika ny mpanohitra ao anatin'ny vovonana RMDM tatoato izay midika fa velo ary matanjaka soamantsara ny fanohirana eto Madagasikara izay tarihany filohany Marika Ravalomanana. Araka izany dia mbola ratsy noho izao ny zava-misy eto Madagasikara raha toa ka tsy nisy tsy natanjaka ny mpanohitra. Asin'Andriamalala Toky Ramarolahy. Navery ny filoham-pirenena indray tamin'ny faran'ny herinandro iny nandritra ny fandarana manokana tamin'ny aina manjerim-panjakana fa feno ny fepetra rehetra anatanterahana ny asa fampandrosoana. Kabary miverimberina matetika izany satria taorian'ny roa taona sy tapany nitondran'ny filoha Andry Rajoelina izay dia nihiba avokoa ireo sehatra rehetra. Hatreto aloha dia toa kabary no tena betsaka fa tsy hita mihitsy izay tena fiovana amin'ny fanatsarana ny fiainam-ponina. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana ary mitohy ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefana ary ny tsy fandriampahalemana. Tsy hita izay vahaolana arosony mpitondra amin'ireo sehatra mankarary ny mponina ireo fa vitavita ny fanambarana sy fihetsiketsehana etsy sy eroa. Sofa teo ny mpanohitra hoy ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Roa taona izay no jeroan'ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izay vovonana natokana hivondronan'ireo hery politika maro dia maro manerana any Madagasikara. Tsy nijery afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka malagasy izy ireo ary tsy nikatsaka afa-tsy ny fampandrosoana any Madagasikara ka nipetraka ho arofanina ho an'ny mpitondra manoloana ny fanitsakitsahan-dalàna matetika ataon'ny mpitondra fanjakana. Arak'izany dia saika fantrana lalina sy fahampitena tanteraka mihoatra lavitra noho izao ny zava-misy teto Madagasikara raha tsy teo ny mpanohitra tarihan'ny filoha Marika Ravalomanana. Sofa teo ny mpanohatra mitondra foana ny tsikera sy ny sosikevitra entina hitantanana ny firenena fa raha tsy nijoro ny mpanohatra nanao an'izay atao hoe arofanina sy nametraka ny tsikera zay dia tsy toy izao ngamba ny firenentsika fa vao maika ara mbola anaty lavaka mangitsikitsika noho izao efa hitantsika izao no niainan'ity firenena ity satria nanjaka loatra ny gabraraka teto amin'ny tanany sy ny firenena, nanjaka loatra ny tsy fahaiza mitantana n'ity firenentsika ity ka ny mizaka n'izany
olan'izany a dia ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoaka madinika zay mitrongy vahomana ozytsika ary mitady ny anykoanina isan'andro ny tena mizaka ny tseranena amin'izao fotoan'izao ka ny mpanohatra zany a no nahafahana mba nitazono an'izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao dia ataoko fa anjara biriky ny mpanohatra ihany koa zay ary nindrindra nitondra n'ireo sosikevitra anatsarana n'izany fitantanana ny raharam-pirenena zany tsy kabary ambony vavahady akory ny atao hoe fitsinjovana ny sosialim-bahoaka fa mifampidinana ny vesatra ny vidim-piainana. Mila vidin'entana mora ny vahoaka ary mila asa ihany koa ahafahany mitady vola amelomana ny tenany sy ny fianakaviany ary ahafahany mampandroso ny firenena. Ambony loatra ny vidim-piainana eto Madagasikara ary raha totomba masotrotra dia ny fiakarany etra isan-karazany no tena mahatonga izany ankoatra ny fambaniny sandany ariary. Tsy hita nefa izay vokatra azo amin'ny fampiasana ireo etra voangana ireo. Misy fitantanana tsy mahomby ao matoa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Mbola misy dia misy tokoa ny kolikoly sy ny kitrano an-trano ao anatin'ny fitantanan-draram-panjakana rehetra koa tsy mahagaga raha tsy mety mandeha amin'ny tokony ho izy ny asa fampandrosoana na mpanantenainy ny filoha. Raha tsy ahivina namoaka fehi-kevitra ny fitoanan-doha nataony Tembaipasy Mo ny teo anivony rotibe ampanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara ka idirana amin'ny Repoblika fahadimy. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany fehi-kevitra izany ny fitakiana ny alan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Anton'izany nambaran'izy ireo fa fanitsakitsana miverimberina ny lalam-panorenana. Antoko ny fametrahana ny firenena tantandalana tokoa mantsy izany rehetra izany. Ny rahantsika nahita tokoa fa raha araka ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiministra Tsay Christian dia noravana omalariva ny mpikambana ao anatin'ny governemanta izany hoe ny minisitra ka tsy manao afa-tsy ny mampandeha ny asa toy ny andavanandro no iantsiroan'izy ireo sisa. Niteraka resabe moa ny fanapahan-kevitra iny satria ity indray ny tanindra-metaka nataon'ny mpitondra tao anatin'ny fanambarana an-taratasy iny. Asin'Andriamalala sy Tokra Marla. Hita taratra indray ny fitavozavozana sy ny tsy fahaiza-manao ny fitondrana Andry Rajoelina tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny niaraka tamin'ny Praiministra Omaliny mikasika ny fandravana ny mpikambana anatin'ny governemanta. Voalohany aloha eo amin'ny endrika dia miseho hatrany ny tsy fahaiza-manao nireo tompona ndraiky teo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika satria tsy mba nahitana akory référence na atsotsika hoe laharana mitondra an'izay zavatra ambara zay. Faharoa dia raha fanapahan-kevitra ngezabe salamreny dia tokony ho didim-panjakana no raisina amin'ny alalan'izay filakevitra minisitra zay nahafahana napiato na nanala an'ireo mpikambana ao anivon'ny governemanta satria didim-panjakana no nanendrena an'ireo ministra reo zany foniziny ho tendrena andray an'izany fitantanana zany dia tokony ho didim-panjakana ihany koa no manala azy amin'izany toerana zany. Faharoa fanamariana ihany koa dia mahakasika ny hoe tapotra ny fepotona ny mpikambana ao anivon'ny governemanta angamba dia raha antsika malala fa tsy manana fepotom-piasana zany fa ny olom-boafidy toy ny ben'ny tanàna na ny solombavam-bahoaka na ny filohan'ny Repoblika dia voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana avokoa ny fotoam-piasana izy ireny ka noho izany dia ho an'ireo minisitra zany dia azo lazaina hoe tsy misy zany hoe tapotra fepotona zany fa arakaraka izay fanapahan-kevitra raisin'ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiministra no mamaritra ny vanim-potoana hitantanany an'izany departemanta izany. Raha ao amin'ny mpitondra firenena marina kosa ny famatorana ara-politika sy ny fahavononana hitondra ny firenena dia tsy tokony hisy akory ny antso amin'ny fandefasana CV ho an'izay maniry ho minisitra io kosa ny mpamakafaka politika ny Général Désiré Ramakavelo. Ministra zany hoe poste politika ireo olona fa tsy poste teknika ary zay foana ny anisany mahavoatsika eto Madagasikara hoe efa tonga amin'ilay taona vao mandefa zay teo ministra dia mandefa aza CV fahaizan'ny olonao efa resy lahatra tamin'ny programme io ary afaka tena hoe manana finiavana natanteraka azy tena mahatonga antsika vaovy io
zay mahatonga atsika mpivaovio tsy hoe koa hoe tena hoe fijery amina toa hoe zaho lefa tamina tao anaty fitondrana ary mbola averiko ihany ty tenin'ny président Tsirana an'ity tamin'ny fotoan'androny aoka ny poste politika ao ny mpanao politika efa nivonina sy niomana amin'izany fa ny poste teknika manomboka any amin'ny tale général ny midina aoka ho an'ny technicien tsy zany atsika mazava izay voalaza rehetra izay fa tsy mifanolona olona isak'izay metsika akory no amaolana eto Madagasikara. Hitantaratra amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao tokoa mantsy tsy fiomana ny filohan'ny repoblika ankehitriny hitondra ny firenena satria mitady olona iara-iasa amin'ny hatrany ny tenany. Ratsaivina mantsy dia efa nisy mihitsy ny antsoavy nataony ho an'ireo olona maniry ho minisitra ka efa natratra arivo mahery ireo CV tonga teny amin'ny lampana Ambotsirohitra. Porofo zany fa tsy niomana ary tsy manan'olona azo anteherana ny filoha Rajoelina ka mahatonga izao savoritaka eto Madagasikara izao. Ny vaovao mahakasika ny faharavan'ny gouvernementy hatrany tsy dia mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao fa isy solombavambahoaka mpiaradia amin'ny fitondrana ho atao minisitra ao anatin'ny gouvernementa vaovao hitsangana. Mazava ny hevitry ny mpamakafaka politika iray resaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy tokora maro lava fa famitahana vahoaka mpifidy izany fihetsiky ny solombavambahoaka izany. Fanadiadinary. Mamitaka ireo vahoaka mpifidy ny fihetsik'ireo solombavambahoaka miady mafy ho lasa minisitra. Ratsaivina mantsy dia maro amin'ireo solombavambahoaka sy mpanohana ny mpitondra fanjakana no mitady seza mafy andrafitra ny gouvernementa vaovao hitsangana eo. Efa nisy mihitsy ny mpimaso nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ny kabary fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo ny amin'ny tokony hanomezana toerana ireo solombavambahoaka ny aradia tamin'ny Andry Rajoelina hatramin'izay. Mazava nefa fa samy hafa tanteraka ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna eto Madagasikara ka tsy tokony afangaro ary midika ho famitana ny vahoaka mpifidy izany fanirian'ny solombavambahoaka izany. Matoa ianao niratsaka solombavambahoaka dia solovavany vahoaka anakaiky ny vahoaka alala ny fahatsarana ny vahoaka fa tsy lasa hiazakazaka hitady toerana tena fitiavana toerana trotrorao reny mana député zany inge asa manana ny asiny manana ny atany toerana ambony iny zany solombavambahoaka reo olona mambahoaka ianao matotonga fa raha nitendrena ianao maministra tsy voatery ho mambahoaka ianao. Zay ny tena nisan'ny mahagaga mihitsy hoe député mangataka ho atao ministra tsy azoko tsony dia satria moa tsika eto Madagasikara ka na iny zavatra amin'irana dia tsy tokony hagaga tsony. Reny zao dia anisan'ny zavatra tena hoe mahavarina any amin'ny firenen-kafa ngamba dia mihizan'ny olona fotsiny tsika. Eritreritro zany député zany ianao dia mipetraha amina solombavambahoaka anao fa azavitahana ny olona mifidy anao. Faravaratony ianao mba tokony anao tatitra any amin'ny olona nifidy anao dia miteny hoe noho ny zava-misy dia ohatrany te hangataka mba hifindra amin'izy sahanao an'izany ve le député minao fa sahanao an'izany. Araka ny loharambavao maro-potitra mantsy dia efa maro ireo solombavambahoaka miaradia amin'ny mpitondra fanjakana no efa niazakazaka nandefa CV satria mitady toerana ministra. Raha ny vaovao iray ihany koa dia rapito zoma 13 Aogositra nivoaka ny anaran'ireo ministra vaovao raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Ny filoha-hevitry ny RMDM avy eo amin'ny faritany Toliara kosa no nivahiny tao anatin'ny fandaharana Sahila Sao teto amin'ny MBS Omaly ka nasongadiny ny teboka nodiniana nandritra ny fikaonan-doha nasionaly ny mpanohitra tamin'ny volana Jolay farany teo nandroso vahaolana hampandrosoana ny Madagasikara ihany koa ny tenany. Nambiny Tsovelo Sitraka Andra Gotomalala. Ery ananan'ny RMDM ny fisindreo ratsa mangaika samihafa ao aminy toy ny tanora RMDM, ny vehivavy RMDM sy ireo sampana samihafa. Samy ananan'ny RMDM faritra Toliara ireo. Ny fanoherana amin'ny saina tony, madio ary mitsinjo lavitra anavotana ny firenena izay no targetra apetraka trano ho an'ny vondrona RMDM raha ny fanazavana. Ny fankafantatry soa zay aby io. Misy mieritseritsy hoe rehefa tonga anatin'ny RMDM dia mieritseritsy hoe hanongam-panjakana hilahatra ny anarabe. Fa misy kosa mihevitra hoe ny fahasairana nefa misy amin'izao fotoana zao dia tsy ampiana. Ka ireny olona ny sitaka na ny ala araky ny fahitana azy dia vokatry ny fieretseretana sy fisainana tsy mifanandrify ny zavatra ampifezana anatin'ny RMDM zany. Ka ireny tsy manino ma zany
tsy mana maivana tsy maivandanja ny hery amindeo namafisiny ireo fehi-kevitra tamin'ny fikaonando nasionaly tamin'ny 17 sy 18 ny volana jolay iny indrindra ny mikasika ny tokony isian'ny feonam-be-pirenena ikatsahana ny tsy isian'ny alabato intsony eo amin'ny fifidianana ary vonina hiatrika ny fifidianana ny RMDM zay rehetra zay dia hisian'ny lalam-panorenana mangarahara tsy andrakoto tsy andrabe tsy asaky misy fiovana dia manova ny filoha izay heverinay hoe tokony hitondrana ny raharam-pirenena hatongavana fifindrazana mojay dia surtout ifanovana ny ACC io izao tsy mamety anio ny andrim-panjakana mpanao politika no manolo sy mifidy ny membre ny ACC fa hoy zay hoe aleo aloha le nianatsagny lalàna ny mpitsara no misy safidy ny fahaiza manao ny mpitsara ho membre ny ACC fa tsy zay olona tsy mahay napity dalàna anankiray de manendry membre ny ACC iny tsy mety tahaka izay koa ny CENI tokony ho ravaina le izy ary tsy gn'andrim-panjakana misy mpanao politika manendra mba tsy andefa le sehatra madio mandroana zay fitsarana zay zany na hoe zany risque kely mandroana zay dia mba heverina zay mpitsara hitantanana zay dia mba tsy hitanila zany hoe zay mba fitarana madio le izy tsy mitanila ekegny rehetra didy avoakany zany tsy mikatsaka ny anakorotana ny fiainam-bahoaka ny RMDM mba hampandroso ny fitantanana ny Madagasikara dia vahaolana ny fandraisan'ny hery anjara ao anatin'ny fitondram-panjakana indrindra ireo manana fahaiza-manao eo amin'ny fitantanana firenena vahaolana koa ny fananganana ry Repoblika Fahadimy raha ny fanazavany Global News aorin'izay ny famairenana ny fandarana ahoana marina irana amin'ny Germano Menjanary ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Eloegen izay no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao fa ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitsindray tompoko